Izay ny amin'ny vaovao fa ivadika penjim-baovao afatanteraka isika. Manaraka akaiky ilay raharaha fatratrarana sokatra tetsy Andranomena ny Alliance Voargasy. Niakatra fitsarana androany ity raharaha ity ary ireo olona telo voasambotra moa dia niakatra teo anivon'ny fitsarana araka izany. Ny 9 Novambra ho avy izao no fantatra fa ivoany ity fitsarana mahakasika ity raharaha ity. Teo jerentsika ny fanampanazavana manaraka anatin'ity sary ity. Amin'ny talata 9 Novambra ho avy izao vao ivoaka ny didim-pitsarana mikasika ireo sokatra 200 mahery saika ondrana tratra tetsy Andranomena ny 12 Septambra lasa teo. Androany tokoa niakatra fitsarana ireo olona telo varoray amin'ity resaka fandranana sokatra ity ary manaraka ity raharaha ity akaiky hatrany moa ry zareo amin'ny fikambanana AVG. Manantena zahay amin'ny fitsarana fa mamoaka didy 1900 exemplaires ohatra ho an'ireo izay olona mbola mieritreritra ny hanao trafikana sokatra eto Madagasikara. Tsy nisy nahazo fahafahana vonjy-maika moa ireo voaroiroy raha nangataka izany androany. Raha ho an'ny AVG manokana dia mandakaka izy ireo mba ho famaizana tena hanomezana lesona ireo mbola mitady hanondrana ireny harem-pirenena ireny no didim-pitsarana mivoaka eo ny talata 9 Novambra ho avy izao eo.